ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana indrindra ary zao nondeha hojerentsika andray vahiny isika eto amin'ny fampahalalam-baovao professeur Adanoira Julien izay fantatritsika fampitantana ny pré-KS afaly miarabanao professeur. Miarabanao koa Tina Soa dia miaraban'ny mpijery ny MATV. Araky ny fantatry ny rehetra moa dia hoe manomana ny tanora hiditra ao anatin'ny sehatry ny fampianarana ambony ny pré-KS inona indray kosa raha ireo fifaninanana samihafa izay omaniny pré-KS izay hoe afaka zany hoe afaka omanina moa zany eo anivon'ny pré-KS indray amin'ity indray mitoraka ity. Ny ao amin'ny pré-KS moa zany dia misy fidirana amin'ny latsinainy ho avy zao zany hoe 2 décembre zany ka niditra amin'izany zao dia hoe ny assistant d'administration niveau BEPC sy ny gendarme BEPC ihany koa fa mbola misy hafa koa zany zay bac plus 4 dia ny inspecteur des douanes dia ny magistrat deuxième vague amin'ity indray mitoraka ity dia ny magistrat financier administratif ary magistrat judiciaire amin'ny pré-KS zany io amin'ny latsinainy zao dia misy koa ny inspecteur d'état zany hoe zay manana bac plus 5 indray io zany 2A na fonctionnaire 7 ans de service ary catégorie 7 farafahambaniny zany hiditra amin'ny latsinainy daholo zany ireo ao amin'ny pré-KS fa zany koa zany efany misy koa zany sasany zay efa ho atao manao zany ny akato zany droit économie gestion sociologie ny ao amin'ny pré-KS zany dia 3 volana ny fanomanana ny concours eny akato fa tsy ray volana akory satria concours io fa tsy examen ary ny tena zavatra tokony nomena zany nomena ary miampy zany matière hafa zay manome chance bebe kokoa anao zany mba hiatrehana an'izany fanadinam-panjakana eny akato zany fa misy koa nefany reo ataontsika hoe niveau bac adjoint d'administration contrôleur des impôts contrôleur ny domaine ny travail contrôleur ny commerce reo zany dia efa manomboka reo fa zay zany mbola misy koa ny greffier zay zany dia efa ao anatin'ny tsara zao ka raha ohatra ianao efa tetsy teroa tsara ihany mba manatona anay satria misy zavatra zay mbola atolotra anao zany ao zay mety sy hitanao tetsy na teroa ka dia mbola mandray zany zay na greffier ianao na magistrat ianao na inspecteur des douanes ianao na indrindrindrina moa inspecteur d'état zay omaninay amin'izao fotoana zao ny ahitana amin'ny pré-KS moa zany dia eo ambanin'ny FTM Foibe Taosaortanin'ny Madagasikara 500 metatra ao raha hidina ho any Accra ohatra ianao ary raha avy any ambany kosa ianao Accra ohatra ka hiakatra any amin'ny ambany dia 20 metatra miala amin'ny PMU na pharmacie hanitra ny téléphone moa zany dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 034 50 012 05 34 50 012 05 en pré-KS ny tanjona moa dia ny hoe kanadia kely ary ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny afaranao dia mbola averiko indray mandeha fa ny inspecteur d'état ny inspecteur des douanes magistrat deuxième vague zany hiditra amin'ny latsinainy miaraka amin'ny gendarme sy ny assistant d'administration fa na zany ary dia efa misy ny greffier sy ny eny akato zany dia efa manao zany zay. Toko hoe voafehy tao anatin'izay teny nataon'ny professeur Adanoira Julien zay daholo angamba fanazavana tsara ho fantatra rehetra fa fanamandrianako kely fotsiny hoe amin'ny 2 décembre amin'ny latsinainy zao ny fidirana dia raha ohatra hoe mbola tsy nisoratra anarana ohatra zao ny olona ray dia afaka hoe amin'io 2 décembre mihitsy zany vao misoratra afaka misoratra anarana satria ny cours voalohany zao manomboka amin'ny 12 atoandro zay zany ary ny ezahana mihitsy zany io ho an'le mpiasa indrindra moa ny inspecteur d'état zany reo manko be dia be ny fonctionnaire lina amin'izay dia ny ora zay atao zany ny emploi du temps dia ora ahafahan'izy ireo amin'ny atoandro sy amin'ny hariva ary amin'ny sabotsy zay zany izy ireo mbola nisy koa ny adiniko kely hoe ny akmil moa zany dia efa manao koa zany zay bac plus 2 koa zany io. Eny ary misaotra ny professeur Adanoira Julien ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao dia manao veloma indray tompoko. Dia misaotra indrindra dia velomanao veloma koa ny mpijery MATV.